Re afa-malala amin'ny tompo, ten'Andriamanitra zay anjarantsika dia nalaina avy ao amin'ny Jaona toko 10. Jaona toko 10 ny andininy 7:10 hatramin'ny andininy 8:10 zay mivaky toy izao amin'ny anarany Jesosy Kristy. Hoy ny tompo, izaho no mpiandry tsara ary fantatro ny ahy sady fantany aho. Dia tahaka ny afantarany ray ahy sy ny afantarako ny ray, ary izaho manolotra ny aiko amonjy ny ondry. Manana ondry hafa zay tsy amin'ity vala ity aho, ary ireny koa dia tsy maintsy hoentiko ka hihaino ny feoko, ary ho tonga andiany iray izy, satria iray hiandry ny mpiandry. Ary zany no itiavany raiko ahy satria izaho manolotra ny aiko mba handraisako azy indray. Tsy misy manaisitra ny aiko amiko fa ny tenako ihany no manolotra azy. Manana fahefana hanolotra azy aho, ary manana fahefana haka azy indray. Zany didy zany dia azoko tamin'ny raiko. Vavaka isika. Misaotra anao izahay re Jesosy mpiandry tsara o. Fantatrao izahay, ary mangataka koa izahay mba ahafantatra anao, ka ho iray izahay ao anatin'ny valanao. Io ny teninao ry Tompo, hitondra voan'ny fibebahana, ka hitondra fitiavana sy famelan-keloka ary fiainana mandrakizay ho anay. Amen. Raha misy olona manontany anao, iza moa Jesosy? Inona moa no avalinao? Indraindray tsika mbola mihodikodina mihoatroatra kely, Andriamanitra, inona re? Iza Jesosy? Raha misy manontany anao, iza ny ray aman-dreninao? Inona no asa ataon'ny ray aman-dreninao? Iza ianao? Inona no ataonao? Malaky tsika no mamaly an'izany. Fa iza moa Jesosy? Zay no fanontaniana mipetraka. Ary raha isika rehetra zao mahafantatra, fantatsika ny valiny efa nilazana azy no somary miaotraotra indraindray. Fa ny valiny tsotra dia Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra velona, tonga nofo, niara-nonina tamintsika, ary nanolotra ny ainy ho faty noho izao tontolo zao noho ny amiko. Novonoana tao amin'ny hazojaliana izy, nanolotra ny ainy an-tsitrapo, afaka hatelona dia nitsangana tamin'ny maty, niakatra ny an-danitra izy ary hiverina indray hankahy sy anao. Zay no filazana an Jesosy amin'ny teny famitinana fohifohy. Inona moa no antony mila afantarantsika hoe iza Jesosy? Satria izy no mpiandry atsika. Mpiandry atsika. Zaho izy no mpiandry tsara. Tsy nilaza fotsiny hoe zaho no mpiandry mahay, na izaho no mpiandry manan-karena, na izaho no mpiandry matanjaka, fa izaho no mpiandry tsara. Tsara. Mihoatra no mpiandry rehetra. Misy milaza eto hoe raha vamiresaka an'ity mpiandry ity, le mpamoaka devoly zay, tsy izay rery no lazain'ity, fa pastora, itsika rehetra zay mpitandrina ny ondrin'Andriamanitra. Amboniny zany ny toerana misy an Jesosy. Tsy misy mitovy aminy. Tsy nandositra izy raha tonga ny amboadia. Tsy tahaka ny mpikarama izy, ka mandositra raha vao misy loza miseho, na raha vao tsy misy mahavoalohany karamany dia miala izy. Fa izy dia mipetraka eo hatramin'ny farany, nanolotra ny ainy izy. Ary fahefana azony tamin'ny rainy zany, manana fahefana amin'ny ainy izy. Manolotra azy ho faty, avy eo dia manka azy indray nitsangana tamin'ny maty. Fantatro izy ny ahy, ary fantany aho. Io tapany faharoa io ry havana mahavesatra be. Fa ary fantany aho. Ilay tapany voalohany dia an'Andriamanitra. Tsy misy fanontaniana ny momba an'io. Fantatry Jesosy isika tsirairay avy. Mbola tsy teraka akory ara dia efa tendreny, efa fidiny amin'ny asa anankiray izay ataontsika. Efa fantany hatrany amboka isika. Fantany ny anarantsika tsirairay avy io. Fantatry Jesosy zany. Eny hatramin'ilay anara-petaka reny fantany. Hatria izy mahafantatra ny zavatra rehetra. Fa le tapany faharoa dia ary fantany aho. Fantatrao ve ny Tompo? Ny tsy fahafantarantsika ny Tompo ry ampana no mahatonga antsika mifindrafindra fiangonana. Mifindra amin'ilay fiangonana anankiray koa dia misy manao fahagagana ndray hono ary dia le mifindra makany ndray koa, nijanona koa le fahagagana dia nifindra anankiray koa.
satria mijery an'le mpiandry kely reny fa tsy le mpiandry tsara mijerentsika manaraka olona fa tsy manaraka an'Andriamanitra ary fantany aho ahoana ny afantarantsika ny Jesosy izaho toetra izy ny fanahy amin'ny alalan'ny fifandraisantsika fifaneraseratsika aminy izay no afantarantsika azy tahaka ny hira ihany io betsaka ny hira haitsika ny feony fa ny tonony tsy fantatra dia ny afarany dia lasa misiotsioko am'le izy dia am'tany fa inona zany henoko ny iray ny anina tary fa le tonony tsy fantatra rehefa avy eo mbola tsy hainao zay fa ny fahafantaranao azy dia fantanao vao mandeha le feokira dia hainao hatramin'ny tonony fantatsika ny fahafantarantsika an' Jesosy ny filaharan'io boky eo anaty baiboly io indraindray tsy hoe mitsara olona fa zavatra tokony hialantsika zany efa miteny le mpamaky teny hoe ao amin'ny apokalipsy la mamadika ary amin'ny genesisy aiza ho aiza zany amin'ny salama fa zany tsy fantatsika Jesosy tsy milaza zao hoe lanio tsy anjery ny baiboly tsisy halany an'izany mety misy ihany mahavita fa le fahafantarantsika azy dia hoe ny fampikasokasoana aminy ny fahafantarantsika ny teniny ao no anovozantsika fahalalana ao no anovozantsika fahendrena zany fahafantarantsika azy ka any ka rehefa misy olona miteny mizay milaza hoe ny rahan'Andriamanitra milaza hoe mpaminany milaza hoe manana an'izao fahalalana sy zao sy zao sy zao ka raha vao miheno azy tsika dia fantatsika avy hatrany fa tsy avy amin'Andriamanitra izany teny izany ahoana ny afantaranao ny fampianarana diso raha tsy mianatra ny tenin'Andriamanitra ianao dia tahaka ny akofa tahaka ny ravina maina tsofy ny rivotritsika ry havana dia mifindra ato mandeha makato dia mifindra ato dia miverina ato ihany ny afarany misy ondry maro izy Jesosy mbola miparitaka ny tsy ao anatin'ity vala ty misy vala anankiray zany amboarin'Andriamanitra ho an'ny mpino rehetra so ihany fa tamin'ny andron'i Jesosy mbola tsy nisy an'izany hoe FJKM Luterane Katolike fa saika ho nanontanytsika hoe fa inona kay le vala teneniny teto ty vala teneniny ty dia le valany kristianina valany kristianina ao dia misy mieritreritra hoe fiangonana zokiny reriany no hiditra ao na ny loterianina reriany na ny katolika rery vala anankiray izay rehetra milaza fa Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra velona ary mino azy manao ny asa nampanaovy mitandrina didi-pitiavana dia ao anatin'izany vala zany zay ny tokony efa fanarahantsika dia ny mbola ambony tany ety fa hitambatra vala anankiray ao an-danitra ao anahirana ihany raha samy mpivavaka ety tsika tsy mifanaraka anao fampijerijery rehefa tonga ao an-danitra hoe rianina kay mba tonga taty ihany nefa ao an-danitra ao toeran'ny mpifankaty fampiresaka ne rehefa tonga any tsy aloha dia efa mifampiresaka aveto mifankaty aveto vala anankiray ary tsika tsirairay nalefan'i Jesosy hitady an'ireo ondry ireo dia mampitambatra azy ao anatin'ny vala anankiray misy fiangonana zany vao ny rano fiangonana anankiray tariananina reny hira ao anatin'ny boky dia no iraindrianina le hiratsika na zao ny droit d'auteur ave ndao toriana dia mbola hisy ilaza koa manana droit d'auteur amin'io baiboly io soa ihany fa tsy tenin'olombelona neo fa tenin'Andriamanitra fa ho maro koa fampitory tamin'io natao fitadiavam-bola vala anankiray isika rehetra ary zany ny didi-pitiavana teneny Jesosy amintsika mbola manana ondry hafa be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy mila misy mpanangonareo vokatra reo akao mivalan'Andriamanitra ry havana fitiavana nomeny Jesosy atsika dia ny mba hifankatiavantsika ray isika iray reny isika mpandovo fanjakana anankiray isika dia mifankatiava dia ny eto fa mifaly ny ao an-danitra raha vao misy mifankaty raha vao misy mibebaka mifaly ny ao an-danitra fifaliana lehibe zany raha miresaka tsika ny tantaran'ireny zavatra very reny ny farantsa very ny ondry very dia fifaliana lehibe ny ao an-danitra miaraka amin'ny anjely ny lanitra rehefa misy mpanonta anankiray miovafo Jesosy maty amin'ny azo fijaliana ho atsika ondry mba hampifankaty atsika ondriny tokony hifankaty isika
taona ondry ao an'Andriamanitra ho amin'ny valan'Andriamanitra satria iray ny mpiandry dia iray ny ondry. Fantatrao tokoa ve Jesosy? Izy ilay mpiandry tsara, izy ilay tia anao. Fantatrao ve ny feony? Izay le feo mibitsika miantso anao isan'andro tahaka ny antsony any Samoela kely. Or Samoela dia nivaliany Eli hoe mandehana teneno izy hoe mitenena tompo, mitenena ray eo fa mihaino zao mpanomponao. Miteny aminao amin'ny alalan'ny tenin'i Jesosy ry havana. Enoy izany teny izany fa teny hitondra fiainana, hitondra fakatiavana, hitondra havelomana ho atsika. Tsy any an-danitra ihany izany fa efa manomboka eto no iainantsika n'izany firaisana izany. Iray isika satria iray ny mpiandry, iray isika satria iray ny vala. Ary ho tanteraka ny vavaky Jesosy Kristy hoe mba ho ray ihany izy rehetra. Amen.